maneran-tany ho an'ny tanora andian'ny fahavalona ny JMJ Madawit atao eto Fianarantsoa. Arak'izao hitantsika izao dia tataka izao ny endriky ny kianja anomboana izay fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tanora izay. Miaraka amiko eto Izy Menada, Joseline Tiava sy ny namana mpanao gazety tompotrano eto Fianarantsoa ary Rajon Arson manakory aby Vitasoa Ndrodroandro. Eka nosoa mbola tsara tsika jiaby. Jean-Pierre Tanapolo tsy mbola naharainy onitry ny fitsaboana azy avy amin'ny mpitandro ny filaminana ity miverina ity ankatso ity. Avy nametraka taratasy tany amin'ireo maso vahiny miasa sy monina eto amintsika. Taratasy mangataka hitondra fanazavana amin'ireo maso ireo ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpianatra sy ny zomaolona. Toerana mire 12 metatra no ilaina ahafahana manitatra ny lalana eo amin'ny firaisan'ny boriboritany voaloha hatreo Antanimena. Kanaray faingo 10 metatra amin'io ihany no alaina amin'ny faritry ny tsenan'ny Bochard raha ao amin'ny faritry ny Madarella kosa ny ambiny. Niteraka iay eo amin'ireo mpivarotra voakasika nefa ity fanitarana ity saingana nazava ny avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fa tsy ho afindra toerana ireo mpivarotra ireo fa ho ajanona ao amin'ny tsenan'ny Bochard ihany. Ka ilana ny fandaminana eo amin'ny sampivarotra. Eto amin'ny tsena Analakely momba manodidina ny 500 sy 900 hatramin'ny 500 isan'andro no amidy eto toka manodidina ny 900 sy 1,000 hatramin'ny 500 sy 1,000 isan'andro no omby amidy eto amin'ny tsena anatiny. Raha ny fanadina natao momba maherin'ny 20 isan'andro no very any Atsimo, vokany tsy ampy ny omby tonga eny amin'ireo abatoara sy ny eny an-tsena. Antony iray mampiakatra ny vidin'ny omby amidy eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Antony fiakarana dia hoe fiakaran'ny vidin'ny omby velona izany miavany apotony avy any mihitsy ny lafo ny omby velona. Ny antony izay tsy fantatra hoe inona mahatonga an'ilay omby velona miakatra dia mazava ho azy miakatra dia mbola akalana. Morena. Être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit, je reste le poing levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis malgache mais pas martyr, j'avance le cœur léger, mais toujours le poing levé. Lever la tête, bomber le temps, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis là ce qui va le roi. Malgré nos peines, nos différences, toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le doigt encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure je crois encore et encore. Des sacrifices, le beau j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours un point levé. Manan-talenta ary tokony ho tohanana amin'izany lalan'izany Espérance Copy Colinadia hoy ny ministra Narson Rafidimanana nanolotra fanomezana sady fanohanana ny Espérance ahafahany manamafy izany talentan'izany ny ministra. Mademoiselle Espérance, mba hoentina natsarana ny rezaretina Tomasina any na ho anazy manokana izy ity Madame Espérance. Pisaorana betsaka zany metolotrako ho anao zany tsy dia mahay miteny fa feno loatra ko foko faly loatra dia pisaorana betsaka dia hitombo be ny lany saotra tovoko. Bravo. Za dia tena mijaly be mihitsy mijery anao. Mijaly be mihitsy amin'ny hidina ny tohatra ianao matahotra hoe impiry enjery ianao zay vao tafidina an'ilay tohatra tena fa ianao tokony tsy fantatra hoe or kristiana be desika ianao nanino izy nasaina nidina an'io tokony joro tery ariana tery izy dia tsy nietsika ny feoany dia efa mahafenao zao tontolo zao. Mba tiaketia kaikinao ne izy dia mba midina izy ianao akoho zany dia voairay no nipetraka atao Tsimbazaza efa tao anatin'ny herintaona mahery. Nanapa-kevitra nampitra voay iray fanampiny arak'izany ireo mpitantana ny tapaky ny volana Jolay tamin'ny ity taona ity. Maty ny farany volana Gauche 2 nefa ilay voay vaovao.
fanapoizinana ny nafaty ilay voay raha nivaly ny fitiliana natao nataony autopsie zany a zay nataony dokotera vétérinaire zay mana dokotera vétérinaire zay noentina ihany koa teny amin'ny vétérinaire service vétérinaire teny Anosimasina Itosy teny amin'ny élevage zany dia ny résultat zany dia hita fa masaka daholo ny tany anaty tsinainy tany anaty vavony ny rein potika ary misy nana mihitsy le rein ohatrany hoe ratsy be ndray raha hoe maninona raha studio fotsiny io olona io mihira nefany a tsy fantatra hoe inona no tokony atao a satria io olona io tsy maintsy hiakatra senina amin'izany feo an'izany dia ahoana ny ataontsika mba mampahelo be makarary fo be ce qu'elle veut être acceptée telle qu'elle est. Mais on l'accepte tel qu'elle est, mais elle bouge sur scène, ma chérie.